izay mametraka fa olana politika ny misy eto Madagasikara ka vaolana ara-politika no amahana azy. Ka zareo mpitandro filaminana dia izanona amin'ny tena ndraikiny izay aro ny vahoaka sy ny fananana. Ny CTM, SSM marandram-bao sindikaly dia manamafy hatrany fa manameloka tanteraka amin'ny fomba mamoetra rehetra izay ataon'ireo tompona andraikitra sasany amin'ny fanaovana herisetra eny amin'ny toeram-piasana, indrindra ireo izay atao amin'ny vehivavy. Fanaovana fampiororona amin'ireo mpiasa mitako ny zony sy ny fanendehana ireo mpitarika sy mpikambana sindikata. Fanaovana kolokoloka mandany ny volam-bahoaka sy manao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Fampiasana ny fitaovana politika ireo mpiasam-panjakana sasany hiaro ny tombontsoan'olom-bitsy fotsiny. Manoloana izao olana goavana mianjady amin'ny firenena izao dia manambara fa ny savorivory misy dia tsy maintsy mifara amin'ny fihaonana an-databatra boribory, fa ny vahaolana maharitra kosa dia ny fanaovana ny fifidianana malalaka ary mangarahara ny sady ekeny lavokely rehetra. Noho izany, manaiky ny fitiavan-tanindrazana avy amintsika heribelona rehetra iroso amin'ny fandiniana ny anaovana aingana izay fifidianana ekeny rehetra izay ny tombotsoa vahoaka malagasy sy ny firenena. Etsy andaniny, ny mpiasa dia manana ny andraiky ny goavana sy ny zony, ka isan'izany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa izay isa-taona izy io ary tsy miova ny daty fa ny iray mehatrany. Ho amin'ity taona 2024 ity dia efa hatramin'ny 20 marsa 2024 no efa napetraka ny fangatahana ny fahazahon-dalana teo anivon'ny komina sy ny prefektiran'ny polisy ary efa azo daholo ny valomafapon ankehitriny. Midika izany fa sakamalao sy avozy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa izay atao ny talata voalohan'ny volana May eo amin'ny Parvis sy ireo enti-bahoaka ka samy manana ny anitra ho azy. Tsarovy ary mpiasa malagasy, tsy akanavaka fa hatramin'ny herintaona isika dia efa nanavaon'ny tolona sindikaly ary miroso amin'izany hatrany. Koa amin'ny talata 2 May 2020 avy izao dia ankalaza manetriketrika io andro iraisam-pirenena amin'ny asa io isika eo amin'ny Parvis manoloana ny hotely de ville Analakely no anaovantsika azy. Hialoavana carnaval miala eny Mahamasina amin'ny 7 ora maraina. Anao famelabelara-kevitra raha anazy hevitra miaraka amin'ireo tompona andraikitra isika momba ny karama mahavelona. Anao varavarana misokatra sy ireo kabary fanentana isan-karazany ihany koa toy ny mahazatra miaraka amin'ireo mpiara-nantoka maro isika amin'izany. Alao hery ary mpiasa malagasy, esory ny tahotra sy ny aya. Zonao no mankalaza amin'ny fomba manetriketrika io andro lehibe io. Izao sy anao ny fanohitra isitrahantsika mpiasa ny karama mahavelona. Aza vela ataony hafa-tsinitsinina ny zonao. Sahia mitaky ny zonao fa ny hafa efa miaro ny azy. CTM, SSM, randram-bao sindikaly.